Are fácil. Sana na pun. Yan tanati, yan. Live, lihat. Olha, Pablo. Aliás, security. No, ayer no, YouTube.
Efa mianatra zay lamo zay fianarana ihany ilainay orsako ilainay hiakatra zay raha ohatra tsy solution raha vitsy zay mbola miveriny eto vatsy afany amin'ny ray aman-dreny afany tonga ety tsy mianatra akory nefa tsisy ninona vato tsy misy tsy hitanay hoe inona nataonay ety fa tonga ety fotsiny zay tena hoe miangavy leo zay mba avaliana e.
plasy misy ny université amin'izany zavatra ataonareo zany ka izay mpianatra dia mahatsara fa manitsakitsaka ny zo amin'ny mpianatra manitsakitsaka ny université zao zavatra zao tsy hoe manana basy zay tanapolo dia ampitahorina izay namiazaky ny hoe angina hoe fanajana hoe zay de zileta dia hoe ifandamina satria voninahitra firenentsika ny tandrovana nefa zao zavatra atao tsy fanalambaraka avy ny dikan'izao noho ny hetsika zay raha tsy mivoaka lay mpianatray zay noentiny zareo ary raha riva ihany no angatanay fafahana ho an'ireo mpianatra izay zany tenenay tsy fanajana tompony izy ary riva tsy fana miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka an'ity tafatafa zay ataoko entiko aneoko hevitra mahakasika an'iny hetsika izay nataon'ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo tany Antananarivo iny amiko manokana aloha ny zavatra tahaka ireny ao anatin'ny sehatra fampianarana izay isan'ny fototra anankiray tokony ahafahan'ny firenena anankiray mandroso dia zavatra tahaka ireny le hoe tongo bakivaky sady marary no mamenatra eto dia tena manome tsiny tanteraka ary tsy mankasitraka tanteraka aniny hetsika izay nataon'ny mpitandro filaminana izay noheverina fa tompona andraikitra solotenam-panjakana izay natao ho fitaratra manoloana ny vahoaka nefany ninninna baiko ninninna andraikitra natao hoentinareo tsy tokony arahana opa vararaka tsy tokony arahana daroka arahana vono arahana teny tsy famoaka masoandro manontany tena ihany koa hoe mba misy mpitondra firenena ve aloha eto amintsika inona ny mba andraikitra netin'ny mpitondra firenena inona ny mba teny fialantsiny nataon'ny mpitondra firenena manana renim-pia ihany koa sika malagasy dia nivadin'Andriamatoa filoham-pirenena manana ihany koa sika ministra ny mponina ao anatin'iny tranga izay niseho ireo nefany miandry hatreto hoe mba inona ny mba hoe hoaroso n'izy ireo mampalahelo satria mieritreritra ny tena zany hoe mpianatra anatra ny fototeny mbola zanaka mila anatra mila torohevitra mila torolalana reny zanakitsika reny ary matoa izy reny nalefa nandeha nianatra anovo fahalalana mba tiana ho tonga ho olombanina ny fitondram-panjakana dia nametraka fa voarara ny fampiasana herisetra ary nanome laharana maitso mihitsy ny hoe antsoya ny laharana maitso raha tratry ny herisetra na ara-batana ianao zany na ara-tsaina eto zany tsika dia mipetraka ny fanontaniana hoe herisetra goavana iny nataony tao amin'ny mpitandro filaminana iny hiantso ny laharana maitso zahay movy ve ianareo dia handray ny andraikitrareo tokoa efa ora maromaro no nisehony tranga iny tsy vitan'izay resaka fianarana olana momba fampianarana foana ny olana misy eto amin'ny firenena mateny mona indraindray ilay zavatra ataonareo mandeha baka olana mandeha io zavatra rehetra io olana dia zao indray tsika zao mbola sehatrim-pianarana ihany zanaka mangetahetany hianatra zanaka mangetahetany hangataka fiakarana bourse manana zongy ery zareo tompoko anoniviny manana zory zareo hangataka izay tiany hangatahana fa tsy voatery ho azon'ireo fa ianareo tompony andraikitra ao ve tompoko dia tsy mba misy anankiray mba hoe afaka mijoro manome respect des autres mba ho réciproque ho ataon'ireo taranaka atsika malagasy ireo fa isaky ny mandeha ve zany raha vao misy hevitra tsy miady ao anatin'io anjery manontolo io dia hoe dia tena tsy maintsy hoe sakoroka 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 zay foana ve zany zavatra zay hoe ho ataontsika eto amin'ity fireneny ity malahelo ny tena fa misy be vava be koa ny olona ao akaiky ny fitondrana ao tahaka ny olona tsy niteraka
fa za aloha miteny aminazy fa ny alahelo ny vahoaka tsy ho zakana, tsy izy rery fa ianareo rehetra zay voakasoka ao anatin'io raharaha izay masiso, maloto, mamenatra izay ataonareo io. Tsy faly aminareo vonifanja manoloana ny mihetsika iny, olona tokony ho fitaratra, olona tokony modely, dia ho zahay aty ambany aty indray ve no ampianatra anareo mpitandro filaminana, ampianatra anareo filoham-pirenena, ampianatra anareo minisitry ny mponina, haka ny andraikitra zay tokony ho alainareo manoloana ny zavatra iny, manana minisitry ny fampianarantsika ho vitany kivorivory eo ambony latabatra fotsiny ve zany ty zavatra ty? Ny zanakay ary mitondra takaitra sa mononareo omby fotsiny dia vita koa iny, tolorana omby 3 to 2 ray dia samy vita iny tantara iny. Aleotsika ho tsara iny tantara. Zay angamba ny zavatra teneniko fa tena mankahera anareo zandry kely izay mitolona ao anatin'ny hetahetanareo, manana zonareo mitolona. Teny ratsy ve? Hira miteny ratsy ve ny hira nandrarana anareo? Afaka nirarana ambavanga izany. Fa maninona rehefa ny hira dia nibataina zany ny mantosy dia nisorona le izy fa rehefa ianareo mpitandro filaminana dia vitany hoe teneniko izay teny rehetrarehetra tianareo tenenina dia tsy misy be dia tsy misy aniny eo. Aza atao ohatran'izany kosa rangala izy. Aleo mba hoe hipetraka amin'ny toerana izay tokony hisy anareo nareo. Izahay mpiaro ny zon'olombelona dia miray hina zahay, ary zahay dia tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao zavatra izao fa hanao izay zavatra ny fanandrifanay fa mifankahitsika.